opérateur, collecteur ary ny vahoaka mpitrandra amin'ny alalany aina aman-jery zany na amin'ny alalany fanaovana taratasy kely izay misy sary na amin'ny alalany affichage na amin'ny alalany panneau mba samby hahafantatry tsara zany ny tsirairay ka ho velona zany serasera zany mba tsy hisy zany amin'ilay fotoana izay ny tsy hahafantatry indrindrandrindra mipitrandraka zany satria matetika ao amin'ny mipitrandraka zany matetika tratran'ny zavatra tika dia matetika koa ao amin'ny voafity fa egny fa ao mipitrandraka zany ny tena raha satria raha mitanenao mipitrandraka dia matetika zany be dia be zavatra tsy fantany kanefa raha misy zay serasera zay velona ara-dalàna tsara dia misy fikisahana zany manoloana ny zavatra zay dia tompamarazana moa amin'ny resaka fivondronana hoe fametrahana ny eo zany tsy narisika olona zany amin'ny fanaovana fikambanana dia eto zany ho vahaolana amin'izany zany dia raha tiantsika zany ny hahazo tombotsoa dia ampirisihana ny vahoaka mpitrandraka zany mba hanorona fikambanana mba ahafahany hiady sy hiady ny tombotsoany satria izay mikambana vado fa izay misaraka fasika ka mba ahafahana hiady dia ny fikambanana ny hely zay sy zay zany ny ataon'ny goropy fahavalo